nigadina ny andro alady 13 aogositra 17 daty izay nendrasan'ny malagasy fatratra satria ny arivo manomboka amin'ny roa sasany ny lalao mandroso amin'ny dingana farany ny total chan Kenya 17 izay ifandonantsika amin'ny Angola ambony ny fanantenana ho an'ny malagasy taoriana resantsika ny Mozambika ary lalao raika ambin'ny folo natao mbola tsy nahitana faharesena mihitsy tsy nahagaga noho izany raha vao marina dia efa maro ireo olona ny lahatra tapakila teny amin'ny kianjaben'ny masina mahavelom-bolo satria tsapa mivirina indray ny fitiavany malagasy ny lakitrany lalalizy aloha ngamba ny Angola aloha mahay izy tsika mahay mahita hoe telo soray telo angasy ray azary Angola inona mety atahorana amin'izareo raha ianao sura fa mety teo omaly ngamba anjery ny entraînement ny zala za zany tsy netany entraînement fa lalalizy ko tamin'izy tamin'ny Maurice fotsiny raha 0 telo sy roa dia azo atao tsara ny manohatra anazy ny tao anatiny moa dia tsy nolazaina intsony ambiance tsy misy toy izany indrindra nafanan'ireo club de supporter nafana dia nafana ny ambiance na teny amin'ny gradin na teny amin'ny tribune ary tena nanohan'ny fon'ireo mpilalao izany fanohanany vahoaka malagasy maro izany makasitraka nijery nanotona tsy ambany zany koa lehibe fédération itantana fanjakana ray manontolo tonga teo mijery bola makasitraka nareo zahay tamin'ireo ora sasany miditra ny kianja Libahia ry Madagasikara nanao ny fanafanantena mahazatra avy hatrany dia nasehon'ireo mpijery sy mpanohana malagasy fa vonona ny iaraiady amin'ny Libahia ry Madagasikara izy ireo Alors, parrain de Madagascar! Soa, ispiralo, parrain za Madagascar. Denarione gratauna, asi unja, miudna tima masinti, asi na unja un, manisatelo. Anisan'ny nampiavaka ity lalao ity ihany koa ny fahatongavan'ireo mpanohana ho andry zareo Angolais izay teo amin'ny 30 teo eo ary tsapa nanana fanantenana be ihany koa amin'ny fiakarana any amin'ny dingana farany vita ny fanafanantena iverina any amin'ny vestiaire ireo mpilalao iomana farany alohan'ny tena resaka matotra sy ny ady mafy tao amin'ny vestiaire dia tsapa teny amin'ny tarehan'ireo mpilalao malagasy ny fifantonana feno sy ny fahavononana avy hatrany dia anao zavatra amin'ny ity lalao ity ary mila ny fanohanany malagasy rehetra izy ireo amin'izany ady izany tena faly tokoa zany zay tena marina nahita reny voaka marobe malagasy namontsina tsy nanao ambany zavatra tamin'ny baolina androany ty mankasitraka ndreo zany tena mankasitraka
tonga nanoana teritoerana ihany koa ny fitondrana malagasy no tarihan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Mahafaly Solinandrasana Olivier. Ireo zany niady tamin'ny voalohany zany tena nametraka azy zany atsika nanao attaque placé. Reny moa tsy zakany africaine reny iny tous iny deux reny any tsy zakany de tsy haika afaty-boly ihany atsika fa nefa raha toy tsy niandry ela ny malagasy fa avy hatrany dia vavany notariny bora sy dinono. Ho antsika tamin'ny Mozambique ny tandrivaka eo amin'ny coup de pied arrêté soa ihany fa tsy nahita cadre ny Angola. Niezaka ihany koa injivana manana dimy tao aloha izay marina fa sélection voalohany ity ho an'ity kalaza avy amin'ny Kosovo ity. Ho an'ny Angola dia any amin'ny resaka coup de pied arrêté hatrany no mitady vahaolana amin'ny baolina. Vaovao tsara ho an'ny malagasy ihany koa tafiditra tsara Yanga izay nanolo-ndeda ao amin'ny fiandrasana tsatokazo. Ary izy mihitsy no namelona indreny ampoly mpilalao rehetra teo amin'ity parady tsara tarehy ity. Velona indray ny fanantenana ho an'ny Barria de Madagascar manandrana voalohany Dax, manomboka velona ihany koa ny accélération ny njiva. Totoafo be amin'izay ny nataon'ny malagasy taty amin'ny tanindra zareo angolais. Anisany natahorany zareo angolais tanteraka injiva amin'ny vitesiny izay manahirana be tokoa. Njiva hatrany no mitondra ny loza ho an'ny zareo Palinkas Negras soa ihany ho an'izy ireo fa mbola misy réflexe ny mpiandry tsatokazo. Ateo aza ny ezaka goavana nataon'ny Barria dia nisaraka aotra no aotra samy tsisy ny tokony andany sy ny akilany teo am-pialan-tsasatra. Fidirana faharoa tsapany amafy ny fiambenan'ny vodilarina angolais nanolon'ny njiva. Tsy olana ho anjiva nefa izany manosika ny angolais anao fatsoana ary manandrana any amin'ny coup franc. Nampidirana amin'izy ireo mpanafika efa zazara inonao voambola noniditra voalohany amin'ny toerana dimy. Teto nosaka loza ho an'ny malagasy soa ihany fa mbola atao itoby namonjy an'izany teo ambavany. Niditra ihany koa Ibela ilay namonjy antsika tany Mozambika. Ibela izay avy hatrany dia nampiseho ny fahaizany teny ambonin'ny kianja nanahirana ny vodilarina angolais. Ity no tena occasion franche ho antsika malagasy. Nanivatsiva tany amin'ny ilany ery Ibela nanolotra ho an'ny nono saingy tsy azo ny lohany tsara. Coup de poker farany avy any amin'ny maître aro mampiditra ny Ibela ilay nanao doublé tamin'ny match amical nangonan'ny USCA Foot. Niezaka zany zoera tsirairay mbitymeny le bola hitady fandresena ho an'ny firenena ho an'ny malagasy iray manontolo tsy vakifoza. Nanandrana farany Ibela avy any amin'ny 3 metatra saingy mbola niambana ny mpiandry tsatokazo angolais.
io isa aotra no ohatra io izany no nisarana teny mahamasina na azo lazaina aza fa melika ny ahazo fandraisana zay isika tamin'ny kilalao ity hita somary nahakivikely ny mpilalao sy ny mpanohana rehetra ny vokatra nefa fantatsika fa any an-tanin'olona no vao maika tena poizina izany hoe Barria de Madagascar izany. Ho an'ny mpanohana dia fiara tanteraka amin'ny Barria de Madagascar izy ireo. Tao amin'ny vestiaire dia efa tao tsapa mitododo any Angola amin'ny ady farany sahady ireo mpilalao mahafantatra tsara fa mila fandraisana na ady sahala mihoatra ny rain'olay isika any. Nisy ihany koa moa ny valan-dresaka niarahan'ny mpanazatra ny andaniny sy ny akilany tamin'ny mpanao gazety na ahafana naka ny hevitra izy ireo momba iny lalao iny. Tonga dia zareo zany miimposer raha vao ny amboniambony fa tokony miinsister eny miambonina ambany fa le ankizy koa am'le tratran'le précipitation tratran'ny famaikana izy zany dia lasa balancer baolina ambony fa rehefa manao baolina ambany dia même misy occasion de but fa tsara le Angola manao baolina tsara izy fa tena maro izy dia azo atao ihany izy tsy tena hoe tena supérieur an'ity fa onde qualquer das duas equipas poderiam ter ganho o jogo. Logicamente, a equipa da casa tinha a obrigação de apertar mais em ataque, mas nós soubemos defender bem e também tivemos nossas opções de ganhar esse jogo. Agora, com esse empate, está tudo para decidir no último jogo em casa. Esperamos passar essa eliminatória. Je vous remercie beaucoup et pour dire que malgré le résultat du match, c'est revu partout. C'est un bon match que nous avons apprécié. Les deux équipes avaient les mêmes opportunités. Et l'équipe de Madagascar comme l'équipe d'Angola, l'une d'elles pouvait aussi gagner le match. Mais avec le match, je crois que ça a été bien partagé, le résultat. Et l'équipe de Madagascar jouant dans son propre terrain avait la grande... il était obligé qu'ils puissent attaquer plus. Mais nous, on a su défendre. Même comme on est venu avec l'opportunité, l'idée de gagner le match, on n'a pas pu gagner. Je crois qu'on va retourner à Luanda. C'est pas la première fois qu'on avait l'occasion de faire match à nous ici, de gagner à l'extérieur. Mais là maintenant, vous parlez d'évaluation. Effectivement, on va faire beaucoup de retouches parce que là, on a vu en face là maintenant l'Angola et là-bas c'est peut-être un autre jeu qu'on va offrir, qu'on va se présenter à l'Angola le samedi. Matoube pour la adolescente izy any fa azony aza dio jouerantsika ireo ne raha vao misy terrain tsara tena vao maika tena manao baolina azay ny avantagentsika rehefa manao ny ivelany alezy tsara ny joueur manao ny baolina fa zay tsy fantatry ny adversaire joker izy fantatray le président mbola tsy le siège iny raha sy remplaçant koa izy fa tena izy fa efa vonony zay amin'ireny fa zany hoe frais fotsiny le 13 no fa raha manomboka izy tsy mandeha loatra hoe tsy te atahorana loatra zany fa hoe raha mitenina tsika koa hoe manana joker ny fomba filalaontsika angamba no mety joker antsika any satria teo tsika nakarisika ane satria tia hamono baolina mafy mihitsy izy dia napetraka 2 points. Jiva zany 1 point fa
rehefa antsika tsy akarisika tsika fa dina fenontsika ny ampovoany fenontsika ny ampovoany fa toy hoe supériorité numérique izy ny ampovoany fa tsika tsy nahitena miharceler ny défenseur zany fa zasy ny 0-0 za aloha tsy matahotra ny 0-0 fa raha hoe raha Israel na Rosia dia mety sarosarotra. Mbola tena ambony ny moral ary feno fahatokisana ny pombany Baraia de Madagascar tao aorian'ny lalao aotra no ohatra iny. Ary mbola namafisy ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra Andriamatoa Doda Andriamiasa Soa izay fahatokisana ny mpanazatra sy ny mpilalao izay. Saodanareo aloha miezaka aminareo teo ambony terrain, saodanareo technicien miankinareo amin'ny talata ary zany baolina feno matsale ny coach raha tsika nahita izy iny ary tsara atsika rehefa reny lesitsika reny zany fandrina tsika andresy sorapisaka anareo rehetra miezaka anareo teo ambony terrain androany zay rehetrarehetra rehetra be lehibe mihitsy ereo miaraka amin'ny président ligue miaraka amin'ny anina tonga dia aminareo fa dia mahafinaritra fa dia misaotranareo amin'ny zavatra vitanareo dia andehanareo dia sofina ranonareo andeha dia mitonona fandraisan-darsanaha nareo andeha fatareny fa tsy maintsy araka aminareo ihany ny raha-pa tonanareo any io ndray mandehantsika any nandreny io mandeha malevaka any laizany raha misy ty misy fanarahantsika fafantatsika sadinareo fa ao foana iny misy milonare reny tenanareo nanaovana azy fédération na division napetrakanareo napetraka kapiteny napetraka antsika rehetra misasanareo masiaro anay sary zanaka amin'ny lalao lehibe toy reny no ilainay hoe eo no ray aman-dreny manohana anay niezaka zay iny vokatra azo tsy resitsika mbola mahana fahantenana zay zoera hitady fanjesena ahitanin'olona ezaka zay ho eo ny herintenanay zava-pona fa ekintsika amin'ny ray ao ambony ny zavatra resaka iady zay ny tanin'olona hitady fanjesena mikasitsaka to Ita mobil lawan mobil. Cikir saya kini. Terus tahu. Saya salah. Paria! Ya sini. Oke. Niara-nientana trano ny mpanohana ny Baraia de Madagascar sy ny mpilalao mbola nasehony vahoaka malagasy ny fitiavana izy ireo ny mpilalaony sy ny fahatokisana an'izy ireo amin'ny lalao miverina. Misy fomba fiteny besileo izay hoe asabotsy mifankahita efa nanome fotoana ny Angola ny Baraia de Madagascar andeha ara-tanteraka an'ilay exploit farany any Luanda reny vohitry Angola ny asabotsy ho avy izao amin'ny enina sasany aty Madagascar dingana farany izay mety anova tanteraka ny tantaran'ny baolina kitra malagasy.